dia mpifaliana sy ampitiavana indray no hanononana ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fanasoavana tsy takatry ny saina ho amin'ny tsiraray avy izay mihaona amin'izao hafatra fo hiarana amin'ny tenako dia ny pasteur Tojorana Avaromanana avy ato amin'ny fiangonana Fiainam-bavao ao amin'ny Kristy. Isaorantsika hatrany ny MCTV izay anisan'ny plateforme anankiray manampy antsika hanakaiky an'Andriamanitra sy hihaona amin'ny tenin'Andriamanitra. Fiainana be dia be ao ambadiky ny fiovan'ny fomba fijery. Ry havana, misy olona maro maheno androany. Iova fotsiny fomba fijerinao fiainanao no ny fanampian'ny fanahy masina dia atsapa fiadanam-po ianao. Dia hita ianao ry havana fa manana ankonana salama, manana fiainana tsara ianao. Anisan'ny mahatonga ny olona maro tsy afaka ao anatin'ny areti-po, tsy afaka ao anaty fakiviana dia manompo an'Andriamanitra izy fa tsy mbola navelan'ny novain'ny fanahy masina ny fomba fijeriny. Izao hafatra ao ane hiantsony herin'ny fanahy masina mba hanokatra ny masom-panahinao, hanokatra ny masom-pahitanao dia tsy takany ny hoe izay fomba fahitan'olona fiainana tsony mba ho fahitanao ny fiainanao. Ianao dia ahita manomboka androany miaraka aminao Andriamanitra, miandany aminao Andriamanitra. Ianao dia ahita possibilité foana amin'izay rehetra alehanao, amin'izay rehetra ataonao. Be dia be ny olona mbola tsy nanomboka zavatra akory izy dia efa kivy, mbola tsy nainga akory dia efa reraka, vao mifody efa milaza fa reraka ny valahany efa tena tsisy herintsony nefa vao mifoha maraina. Fomba fijery zany. Ianao kosa ry havana dia mahita fa no anaty tafiotra azy mahita lalaka ivoany ianao, na ranomasina mena azy mahita autoroute-ny fandresena ianao hoe saty zany. Iova ny fomba fijerinao. Zany ny olona manana fonona amin'ny tenin'Andriamanitra dia hanana fiainana be dia be ianao. Ivavaka tsika. Jehovah-Andriamanitra raha io tsotra sy makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Ampiasainao indray androany ho fantsona Tompo. Tena hanokatra ny masom-panan'ny olona ahafahany mahita ny voninahitran'Andriamanitra, mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ary ny lasan'ny olona ane tsy haresiny ho avy tsara izay nomanina ho azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaky vetivety amin'izao fotoana izao Nomery 7:12-13. Vakitsika aloha ny tenin'ny Baiboly. Teny laza ratsy ozy izy ny tany izay nosafony tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay ny safona dia tany mandevona ny monina eo ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventy be ozy izy. Ary nahita ny Nefilima teo zahay dia nitaranaky ny Anakita ary ny Nefilima ary teo amasonay ozy izy dia tahaka ny Tsingeta zay ary toy izany koa zay teo masony. Iza moa ny teny an'ity teny ity? Ireo mpisafitany niisa 10 izay notsongaina tamin'ny fokon'ny Israely tamin'izany fotoana izany. Ny rahany izy ireo ry havana hisafon'ny tany dia ny tany Kanana zany izay ambaran'ny Baiboly fa tany tondra dronosy tantely. Fa tsy zany ry havana nihitan'izy ireo. Rehefa miverina izy ireo teo anatrehan'ny Mosesy, teo anatrehan'ny zanak'Israely satria ry havana tsy nisokatra ny masom-panahiny. Mbola nanana fomba fijery mihiba foana izy amin'ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra. Any ka olona miferinaina, olona sary tahotra, ohatra mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ihany. Dia izao nefa ny olana amin'ny karazan'olona takan'ireny tsy mijanona eo aminy ry havako ilay fomba fijery mihiba fa zarainy amin'ny manodidina azy. Efa ela ny vavahana ozy izy fa tsy hitako be ny azy eo ozany. Zaho ozy izy mba miantso an'Andriamanitra fa dia tena tsy mamaly dia ny olana zarainy amin'ny hafa le izy ka raha tsy mitandrina ilay olona manodidina dia mifindra any koa zany ilay fakiviana mekely koa ny finoan'ny hafa. Ry hava malalo amin'ny Tompo ianao manaraka an'izao hafatrao. Iova ny fomba fijerinao fiainanao. Amen. Anisan'ny fomba ankiray hoentin'Andriamanitra mitondra fandresena ho anao. Ovany ny fomba fijerinao ny adinao. Ny olona zao mahita an'izao fiainana izao fa tsy hita be ny any rapitso. Inona moanina amin'ny herinandro? Ianao mahita fa fandresena ny amin'ny herinandro, fahasoavana ny amin'ny tapabolana, fahitapitia amin'ny 2 volana, fahombiazana amin'ny 2 volana. Zany ny fomba fijerin'ny zanak'Andriamanitra. Ozy izy hoe nilaza ratsy izy tamin'ilay tany safono fa nisy roalahy kosa nefa tao Josua sy Kaleba ny anarany. Mitovy ihany ilay tany nijerena, tsy hoe tany amin'ny toeran-kafa izy folo-lahy dia tany amin'ny toeran-kafa izy roalahy, tany mitovy ihany, tany Kanana ihany, fa izy roalahy kosa izay efa nanomboka novan'ny tenin'Andriamanitra ny fomba fijeriny, efa novan'ny fanahy masina ny fomba fijeriny dia nahita izy roalahy fa hanina ho antsika ireo. Ny folo-lahy mahita fa tahaka ny valala izy hoendasiny fahavalo, fa izy roalahy nahita fa hamburger ireo izy izy sandwich reo izy izy zany mihitsy ny izy ry havana hanina ho antsika ireo tena arabaky teny sakafontsika ireo izy izy fa valo mitovy ihany izy folo-lahy mahita fa vitany amintsika fa Josua sy Kaleba mahita zao ny fotoanan'ny fandresentsika. Ry kristianina namana ho anao manaraka an'izao hafatrao ny finoanan'Andriamanitra sy ny fanarahana amin'i Jesosy dia tokony hampiova ny fomba fijerintsika ny fiainana. Tsy fantatro hoe ahoana fomba fijerinao ny vadinao
raha lehilahy zao anao dia raha matoa manao izy fa rehefa ao amin'ny tompo ianao raha matoa mahafinaritra izy. Raha vehivavy ianao mijery iova ny fomba fijerinao vadinao, lehilahy mahery no tazanao. Tsato zany ny zanakao tsy hoy zanaka mandreraka be zany fa tahaka ny voaloboka manodidina ny latabatra ao. Raha vao miova ny fomba fijery, stable en tension, sitrana ny fiainana ary ny lasanao tsy resy roavinao. Lomba hivavaka ao anao raha azonao atao tetrao amin'ny masonao mihitsy zao mitananao dia hivavaka tsika. Raha eo vavaka amin'ny anaran'i Jesosy iova tanteraka amin'ny fomba fijerin'ny olona ny fiainany manomboka androany. Tsy hitovy amin'ny fomba fijerin'izao tontolo izao tsony. Ahita izy ireo fa misy lalana misokatra io. Ahita izy ireo fa raha Andriamanitra momba anay tsisy atohatra anay. Ahita izay fa ndray androany hiakatra hamakivaky ny rahona izay hitsenan'i Jesosy any amin'ny raholanitra. Ho tsara ny fomba fijerinay, fandresena ny fomba fijerinay, anana fiainana be dia be izay. Misaotra fanay masina. Amen. Pasteur Tojoka Varomanana no miaraka taminao tao anatin'izao afatra fo izao. Mino fa sady ny anaherina fanahinao no nitsika ianao ary lasanao tsy resy no avinao. Raha mamety ianao zarao amin'ny namanao mako dia maro izao afatra fo izao mba hiova daholo ny fomba fijery, mba hanana fomba fijerin'i Kristy. Ain'Andriamanitra tao.